Misaotra amin'ny fahasoavan'i Jesoa. Amen. Andeha ary hiaraka hivavaka isika. Ry Tompo Ray anay ny an-danitra, misaotra anao izay fa afaka mivavaka maly ary dia omena indray herinandro vaovao. Velatra eo anoloanay izany, ahafahanay manao izay mahasoa sy mahatsara amin'ny fiainanay. Noho izany Tompo dia tantano mba izay rehetra ataonay dia ho anao irery ny voninahitra ary tsy ho adinonay koa fa mpanomponao izahay, nirahanao izahay ka ny fahamasinana no angatahanao aminay dia mba ho tanteraka izany. Angatahanay indrindra amin'ny alalan'i Jesoa. Amen. Ry havana, hatramin'izay dia nijery niraka ampanaovan'ny Tompo isika ho amin'ny tombotsoan'izy mpaniraka dia na Andriamanitra io na Jesoa. Fa ny kosa indray dia niraka sain'i Jesoa atao ho amin'ny tombotsoan'ilay rahana no jerentsika. Rehefa nangataka ny fampitrapon'i Jesoa ary mba ho sitrana, mba ho diovina reto boka 10 dia toy izao no nambaran'i Jesoa dia nge vakiana amin'ny anarana izany. Ary raha hitan'ireo dia hoy izy taminy, mandehana misy eo amin'ny mpisorona, ary rehefa lasa izy ireo dia nadio teny am-pandehanana. Amen. Luka 17:12. Azon'i Jesoa natao tsara ohatra ny niteny fotsiny dia sitrana teo izy ireo, fa mbola nirahan'i Jesoa indray izy eo any am-pisorona ary any Jerosalema, satria araka ny lalàn'i Mosesy dia ny mpisorona irery ihany ry havana no afaka manamarina ny fanasitranana na tsy mbola sitrana an'izay rehetra boka, satria mantsy ny abokana koa dia niverina fa dia vokatry ny fahotana izany. Ary izay matetika ny hoe fanadiovana ny resahana ny fanasitranana ry havako. Fa ny hitantsika eto ary dia rehefa nandeha izy ireo dia sitrana, nadio teny am-pandehanana izy 10 ry havana. Ny fankatoavana ny tenin'ny Tompo manoloana an'izay atao, azahoana an'izay iriana, na dia tsy nisy fihetsika nataon'i Jesoa aza ho azy 10 eto dia azahoana valombavaka, azahoana an'izay niriana ry havana. Eto dia misongadina koa ny fiandrianan'i Jesoa ahafahany manasitrana, ahafahany manadio ny boka ry havana. Fahasoavan-dehibe izany fanasitranana izany, satria azo lazaina hoe ho an'ireto boka reto raha teny an-dalana izy ka nisy nahita dia afaka mitora-bato, satria tokony toka-toerana mihitsy mikambana amin'ny mpiara-monina izany olona boka izany. Kanefa dia eo ny finoana, eo ny fankatoavana, eo ny fahasahiana, dia izao izy. Fahasoavan-dehibe ry havako izany fanasitranana izany. Izay ilay ambarako teny am-piandohana hoe rehefa manaiky niraka ampanaovan'ny Tompo koa isika dia mahazo fahasoavana ao anatin'izany. Dia irariana ary ry havana mba ho fahasoavan-dehibe koa no azonao miaraka amin'i Jesoa amin'ity herinandro sy amin'ny androm-piainanao rehetra. Amen. Hivavaka ary isika. Dia misaotra anao ary izahay ry Tompo Ray izay an-danitra, noho ny nanomezanao an'i Jesoa Kristy mba hanafaka anay, hanadio anay, ary indrindra haniraka anay na manahoana fiainanay tsirairay avy. Fa rehefa manaiky koa izay dia mahazo tombotsoa amin'ny fiainanay, fahasoavan-dehibe tahaka an'ireto boka voadio, boka sitrana ireto. Manana ny entaentanay tsirairay avy izay ary manana ny fanirianay izay teo dia noho ny Tompo hatanteraka izany amin'ny fotoany koa. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo ry havako ny fahasoavan'i Jesoa ary ny fiadanany ihany koa. Amen.